Defa mirabantsika rehetra mpanaraka ny Kolo TV amin'izao ora izao tonga soeto amin'ny fandaharana alalino androany anarahinao ny andiany voalohany amin'ity fandaharana ity ho any androany ary dia mikasika ny tontolon'ny ankizy no iresantsika ny tontolo andron'ny ankizy ny andavanandrony sy ny asan'izy ireo ho hitanao ao anatin'ity fandaharan'ity ny andindiny mikasika an'izay ho hitanao ato ireo asan'ny ankizy amin'ny andavanandro miatomboka amin'ny fangatahana hatramin'ny asa fivarotantena Aro vetrany ary. Navzay, tunga ilazar, tunga nabar. Revo mafana fatsui mkafara. Lazay, nanay, zepanay, tenas balay. Navzay, tunga idray, kos maduna, diba mamay. Tektonika, chita tasika, diba, vika basoma ni fik. Nalay nataka fan furun, revo manduna tsura tunun. Luk tureja, tsiro manjelatra, revo masaky. Adesa ser. Fayela ketika ta, tizam masaka rusuana, ramis lazana de marabara, ramis Zan tsy manana dia mba mangataka ny asana yatita tsisy tsana. Ny tsy fisina io amin'ny akapobeany no manosika ireo zazangataka sitranay isy arapaka. Zao le vola azy teo? 5 000. Asa hoe? Dia alefa le vola rehefa azy? Fitana vary. Tsy manana tanjona hafa ankoatra ny fitadiavana ny vary rovoli isan'andro ireo zazamangataka. Tsy misy mamelona ny akamarony. Mamelona sady ny zandry ny vary volana zao ity zaza ity. Toa azy mianada, maro ireo zaza mirenireny tsy misy pia eo Analakely. Fa tsy izay ihany, misy amin'izy ireo no ataon'ny ray aman-dreny ny fitaovana ampitsetsetra ny mpandalo. Isan'ny tranga hita ihany koa araka ny fanadadiana natao teto an-toerana fa ireo ray aman-dreny mihitsy no maniraka ny zanany angataka ary misy mihitsy moa amin'ireo ray aman-dreny ireo no mampanofa ny zanany eo amin'izay fampanofana ny zaza izay dia misy ny fifanarahana eo amin'ny ray aman-dreny rotota. Ho an'ity renim-pianakaviana ity alefa ny mangataka eo andohana Analakely ny zanany 5 izy kosa mipetrapetraka eto ny andro toko-piainany manara-maso ny zanany fa indrindra ihany koa miandry ny versement. Tonga le olona hoe taty hoentiko karama ty zazakely ty dia zaraina izay vola azy dia toy ny mikaramarama mangatangataka any dia tsy ambany etsy koa be dia be etsy ankapiny ambany tany petsapetsaka reny maman'le zaza. Misy tena zaraina ohatra hoe mahazo 25 000 dia amena an'le zaza amena maman'le zaza ny 10 000. Tetika hafa ihany koa ampitomboana ny vola miditra manofa zanak'olona ity renim-pianakaviana ity hoentin'ireo zanany mangataka. Rehefa riva zany andro dia aterneto aminao le vola sa ohatry ny ahoana ny fandehan'le? Aterneto. Efa misy antrina zao? Mbola vao 2 arivo. Zandrin'le ankizy kely miaraka aminay io. Dia ahoana ny fanarahanareo amin'izany hoe alaina le zanak'olona? Dia aterina rehefa amin'ny arivo. Izany ve tsisy hoe vola takalona? Amena vola ihany izy rehefa mahazo. Dia ohatrinona ny fanarahanareo? Sy azo ka. Raha toa serina mitady vola ireo ankizy, mivezivezy mitety ireo fiara tratry ny embouteillage, ireo ray aman-dreny kosa etsy andaniny mipetrapetraka maka aina, ao ireo restory mihitsy. Tena zany mangataka le zanana dia tonga avy mahazo ny zanany dia avy misakafo izy dia misakafo atoandro izy dia lasa izy mandeha mangataka indray le zaza avy eo dia tonga ny hariva dia mody izy mikarakara ny sakafo azo ny vola vety. Fa izay zany efa ela be mivarotra teto dia izay no hitako eto akaiky. Tsy misy manana antom-pivelomana ireto renim-pianakaviana ireto fa miandry ny vola azon'ireo zanany fotsiny. Vao mambolana ireo zaza dia ahofa iraina mangataka indray rehefa manomboka mahasaraka. Lasa bizina ho an'ny maro anaka mihitsy ny asa fangatahana eo Analakely. Tsy ny rehetra nefa ny voakasika izany, ao ireo miezaka mihoatra amin'ny fiainana arak'izay azo atao. Eto ireo mpiray-tam-pony mifarimbona manampy ny reny mampidi-bola. Izao no hitako fa mba mampetiety anay kokoa zany satria tsy mety raha mirenireny fotsiny le ankizy dia manjary za efa sahirana nefa mety hiteraka fahasahiranana ho anahy le mahita anazy mirenireny ihany dia aleoko izy ampanaovina an'izao. Telo.
dia rindro dia roa mbola tazaina tsotsony. Ohatrina zao vola efa azondriandro a? Vo efa tsara. Vao entoana ity zazy ity kanefa efa mandray anjara sahady amin'ny famelomana ny ankohonana. Dia amfiry miala eto amin'ny arivo? Efatra dia indraindray amin'ny dia isanandro zao ndry mahazo ohatrinona? indraindray mahazo 2 arivo. Dia atao ahoana ilay vola? Hividanana vary. Ireo zany efa betsaka mihitsy ny ahaka anazy hiasa fa za zany tsy mety satria ohatrany hoe tsy fiko zany ilay zanako hoe ampiasain'ny olona any moa tsy fantako koa izay mety mahazo anazy any dia aleoko izy hita maso koa hoe ampiasaiko ohatran'izao. Izay no hitako fa mety amin'izy ireo. Izay no hitako fa mety amin'izy ireo. Io no hitovizan'ireo ray aman-dreny maneraka ny zanany hiasa. Eny Analakely tsy mifidy salataona ny asan'ny ankizy. Na ireo zazambola mianatra aza manao asa an-tselika rehefa manana fotoana malalaka. Rehefa inona vao mivarotra ety? Sabotsy laky. Androany zao zoma? Tsy mianatra aloha. Tananina ny tsy nianatra androany? Maro karazana ny asa azon'ireo ankizy idirana an-tsehatra ao amin'ny tsena Analakely. Eo ny fivarotana sachet, ny fivarotana voasary sy ny sisa. Ho an'ireo lehibe kosa isan'ny manampy ny vola miditra ho azy ireo ny fanaovana porté. Arakaraky ny alavitra le lalana ohatra hoe alavitra anakaiky dia arakaraky iny le karama. Manomboka amin'ny ohatrin'ny izay? 5 000 eo tsy latsaka le izy. Azo ohatrin'ny isanandro zany raha manao porté? Mety mahazo 3 arivo isanandro eo. Za mbola tsy mitondra betsaka fa kama teo amin'ny 20 kilao zao no hita. Raha mitondra 20 kilao zao dia ohatrin'ny? Mahazo 2 arivo azy mitondra zay. Mianatra fa ny azo fijaliko avesatra fa ny kipiko raisotananao raha azo atao. Momba n'izay asa ataon'ny zaza izay ihany andeha hitsidika nitsy kariera hitsy izay amin'izao fotoana izao ho jerentsika hoe inona ny zavatra mitranga eny mbola misy ihany ve ny fampiasana zaza amin'ny endriny inona no hitrangan'izay. Ahoana ny fepetra raisin'ireo tompon'andraikitra manoloana an'izay ho valitsika ao anatin'ity fanadihadiana ity mikasika an'izay. Sarotra ny fanangonam-baovao teny amin'ny kariera na Mbatomaro. Vao nigadona teny atoeran'izay dia toy izao ny zavatra nitranga. Allo, mama aloha tsy maka sary. Fa maneno? Sarika be ilay zavatra famafao zany dia aloha izay zany no mba zavatra fantatra hoe aloha izay tsy alaina sary. Misy ny fifandresen-dahatra teo amin'ireo tompon'andraikitra vao nahazo alalana nitsidika ny kariera izahay. Za tsy manao hoe manisika amin'ireo tompon'ireto hoe alaina mangala sary fa ny tena marina amin'ity hitondra banderole laza atao. Voary. Efa mba misy an'ireto dia nisina hevitra raha mba mamarana ny ala hevitra dia efa mba fanehoan-kevitra lasany ihany zany. Ny zavatra mifamaofao eto dia tsy inona fa ny fisian'ireo zaza miasa ao amin'ny kariera na dia eo aza ny lalàna mandrara izany. Zaza mahery ny 10 no miady vato teto amin'ity kariera ity tamin'ny fotoana nandalovanay teny. Somary niaotraohatra ireo zaza ireo mahita anay maka sary. Raha manaraka tsara ianareo dia tohizantsika ny tantara. Ianao zao hatramin'ny aviana ny asa teo? Za hatramin'ny 2007. Mahazo ohatriny alahy amin'izany? Nga hitazony tambatra amin'ity volana vato ity. Dia lahy zao fito trano? 3 Dia lahy zao rehefa miasa dia mahazo ohatrinao? Indray mahazo 2 arivo. Nanantona ny avy hatrany ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny kariera rehefa nahitanay ny fampiresaka sy naka sary ireo ankizy miasa. Toy izao ary ny fanazavana nomeny. Misy ankizy aty ambonin'ny terrain aty azonao dia ireo ankizy ireo zany rehefa le avy mianatra vao mandehandeha aty amin'ny ray aman-dreniny aty satria le ray aman-dreny zany matahotra an'le hoe mpangala zaza sy isan-karazany. Le ankizy miremiremy fotsiny ihany tsy fantatra dia ataony ihany na manimba zavatr'olona na ohatraohatran'izany zany ny zavatra tokony ihany na miady aty. Raha amin'ny antoko tena hoe fianarana le tena amin'ny andavanandro anao zao maky aty dia tsy mahita ankizy aty raha tsy le ankizy kely manaraka ny ray aman-dreniny ireny.
dia izay marina ve raha ny fanadadiana natao mora kokoa ny karaha-maraisin'ireo ankizy ireo raha oharina ny amin'ny olon-dehibe ho an'ireo ray aman-dreny mitondra ny zanany miasa eny amin'ny kariera fomba iray ahafahany mamita asa betsaka kokoa ao anatin'ny ray andro izany valanarikoany gitara Lakoana miasa? Ina ny asa taona lahatra? Kabaka. Dia mahatatitra firy ohatran'io zao ilahy isan'andro? Tapa. Dia ohatrina volasan-drano izany? Dimanjato. Lasa fetitaona? Folo. Ody tsy hita ny fisian'ireo zazamiasa eny amin'ny kariera kisendrasendra ihany no ahitana ny sarin'izy ireo eny amin'ny hainao manjery raha nambarany ity tompon'andraikitra ity arahany anatin'ity mombanay ity tsy misy resaka hoe ankizy mba artiste manao clip zany matetika mamoaboaka an'le anina isa tsy dia misy tamin'ity resaka mombany any satria raha vondrona mihitsy zany le mpanao clip vao tafahanina eo dia matetika le ankizy tonga dia taitra voalohany dia alainy sary dia mandray matetika moa koa ao anatin'ny mihitsy koa ny hevitry le hira ohatran'lahy ihany za dia anina sipa amilay tondra fiara tsara be lafo be tsy takatray ohatran'lahy anie za efa tsy mba misy miaino dia hitatara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo ohatran'lahy miandrandra fandraisena zao dia te handresy fa tsy ho faty manantena ohatran'lahy ihany za mba te ho tompon'ny tanàny nofinofy anga amin'izany raha tsy misy mivakagany ohatran'lahy ihany za ho an'ireo ankizy miasatrano miasa mafy kanefa zary raha mandray vara ivety izy ireo isam-bolana voalohany aloha ihany asa tany amboim-po eny mbola dia ny asa taoko mifoa amin'ny efatra sasany maraina satria le patronko iny makatody any ato madinika i rehefa maraina dia rehefa miverina avy any dia milivra atody any amin'ny mangazay dia rehefa vita izay dia mikarakara ny sakafo dia mampiry sano dia manatra mpianatra sy maka-mpianatra dia rehefa tolakandro manasa lamba dia avy manasa lamba mipasoko satria ny asa tany amboim-po izay dia nitsoaka ihany dia rehefa vao nisy olona nanatitra anany tany amin'ny polisy dia rehefa nisy olona nanatitra anany tany dia efa nateron'ny polisy nody tany fianaratsoa dia rehefa avy eo mbola niverina taty indray any asa tao andrano manalina dia tsy tamana tao sonoko iafa ny ala nitsoaka koa iafa tsy tamana nanomboka 10 taona zao any asa taman'olo 3 alina isam-bolana ny karana isan'ireo manana kany vonjimaika andrasana ireo ankizy mitsoaka ireo ny commune izahay eto amin'ny commune atao amin'ny sampanasa misahana fiahina sy fiarovana ara-tsosialy dia manana an'le akany vonjimaika na hoe centre d'accueil d'urgence ny antony ametrahana an'io zany dia mba hiarovana ny ankizy amin'ny herisetra mety mahazo anazy eny anivon'ny fiarahamonina folo ora be indrindra ny ankizy azo ny tiakany tiraisiny folo andreo ny faharetany fampiatrian'olo sy ny fandraisana tana natao azy ireo ny zaza tena raisina aloha zany dia zaza efa mahavatena manoka amin'ny 3 taona ka hatramin'ny 20 taona nefa ny tsy ferana zany raha ohatra ka hoe misy zaza latsaka ny 3 taona satria izay maha centre d'accueil d'urgence anazy zany raha ohatra ka misy tapoka ny zaza latsaka ny 3 taona ohatra misy manarina na very na iarahan'ny herisetra dia raisina foana ihany zany izy mba hitsinjovana an'le mahasoa an'le zaza zany première marche very dia mbola tsy nitadavin'ny zareo hatramin'izao mbola voaroalina ny raisin'ny dadanay fa mbola any amin'ny zareo ny ampina karamako rehetrarehetra farotry isam-bolana ny karamako 3 alina isam-bolana ny karamako dia ino ny asa-panao mivarotra zareo dia mahandro hani-masaka namidiny zareo dia mahandro azay dia sady mampihitra any mitaisa dia makarana ahoana ny ananao mafy le asa fa nataoko le izy satria nieritreritra ny fiainan'ny dadanay dia nataoko le izy esroititsongopitiky fa manjary ampiala vao tiala tegna le mbô misisy kanako irafity tiako anao ao riana hita vao zaza mitady vola izay no fiantso ireo ankizy mivaritena isan'ny toerana ahitana azy ireo eny amin'ny tompy fiantsona ny taxi B 119
eny 67 hektara 12 taona ny zandriny indrindra. Fikambanana iray niezaka manala azy ireo amin'ny asa fivarotan-tena no nanamora ny fiona tamin'ireo ankizy mitady vola ireo. Horatsika ao anatin'ity tapany fanadihadiana ity ny andindininy mikasika an'izay asa fivarotan-tena ataon'ireo zafatsy fotoana izay. Mahatonga ny ankizy ao amin'ny 12 taona mitomboka le asa andro zareo a dia amin'izao vaninandro izao efa mivoana be zany le fitezana ho azondro zareo moa vao maika koa misarotra amin'ny fiainana. Ny tena mahatonga le ankizy miditra amin'izy na tsy maraka tsony ny ray aman-drenina amin'ny famelomana andro zareo na izy lasa mpilehibe lasa maro anaka be le ray. Ny antony nanaovako tamin'ny ray petsaka tamin'ny ray kely za ary ny tamin'ny faha 9 taonako dia sekena olany ady nitorina mana izy. Ho anao zao ohatrinona amin'ny passage 25 metro. Za zany rehefa mitady tsy dia mitady vola firy fa rehefa mahita eraina roa dia izay fa matahotra aussi. Raha amin'alo io za tsy mety manao amin'ny sisiny fa matahotra fa anaty chambre ihany. Rehefa betsahany sy mba eo aminay eo manao amin'ny sisiny rehefa amin'ny alina anaty elakelan-trano tany maizina. Noho izay hoe asa amin'ny alina izay mazana hiara-ny herisetra ireny ankizy mitady vola ireny. Natory tany amin'ny karaoké teny araiky ny 119 izay dia bobaka be mihitsy ny zareo dia tonga dia hoe raha tsy mety miaraka aminazy dia tsonjomy amin'ny antsy nefa ny zareo bobaka be. Fa ankoatran'izay hiara-ny fanarotana amin'ny endriny maro samihafa ihany koa ireo ankizy mitady vola. Misy fanera fety zaza mivarotra Ie, reny indrindra raha ny tena hiaran'izany traite izany misy mpanera mihitsy reny. Reny raha ohatra anao ka hoe mitady amin'izy reny tsy hitanao mivatana izy rehefa miasa izy amin'ny alina. Tsy hitanao mivatana zany hoe io izy tsy ampy taona fa misy mpanelanelana mihitsy reny dia mitena amin'ny zareo ianao amin'ireny be tantely moa zany no filaza anazy ny resaka amin'ny zareo ianao izay ianao vao afaka hoe mahita mihitsy. Raha mbola kely izy dia na hiaran'le hoe samy mpivarotena zany fa le anankiray efa lehibe efa ampy taona izy no manera anazy dia raha io amin'izay fotoana izay izy na izy tsy mahazo vola na izy mahazo ampahambola. Noho ireo herisetra miantra amin'ireo ankizy mitady vola ireo isan'ny miezaka manala azy amin'ny asa fivarotan-tena ny fikambanana Tanimanga. Ohatriny ahoana ny fandraisana tanana ho an'ireo fikambanana miandry tanora reny dia ny ankizy reny tany tsy marina kokoa. Ohatriny ahoana ny fandraisana tanana ataonareo? Ny fandraisana tanana ataonay aminy ampianarinay izy dia atorinay hoe zao avy ny zavatra tokony ataonareo rehefa hiaran'le herisetra izy raha ohatra misy ka hiaran'le herisetra le ankizy dia misy izy ampianarina arak'asa hoe zahana hoe sorona amin'io asa ho ataon'io zany izy dia misy izy ampianarina arak'asa dia avy eo izy arahana dia atao suivi psychologique izay zany no tena fampianaranay dia evaluenay izy avy eo. Tamin'ireo ankizy mitady vola misa 700 izay niraisiny izy ireo an-tanana tao anatin'ny 2 taona ny 530 isanjato ihany hatreto ny tafaverina ny amin'ny fiarahamonina. Ity elakelan-trano ity no antsoina hoe Sahany Edena, toerana fijorojoroan'ireo zaza mitady vola sy ahitana ihany koa ireo maison de passe. Ankoatran'ny N67 hektara, toerana iroboroboan'ny asa fivarotan-tena ihany koa ny eny Analakely. Tamin'ny farany volana martsa teo, tovovavy mahery ny 50 no nanao fitiliana ny tsy mikaretina VIH/SIDA. Mafy fa tsy maintsy atao mandeha anao indraindray anao tsy men'olona vola
indraindray ianao arina any an-dalana any ianao tsy maintsy arina any lavitra be any ohatra hoe any Mbomanga kely dia avelany any ianao izy tsy mitondra anao rehefa tsy mety izy. Ohatra sa hoe mampasazy dia 200 mampasazy 75 dia matory 250. Inona ny antony anaovanao an'ity asa ity? Zaho mielina zanaka miasa sao tsisy. Eo anao zao inona ny antony hoe anaovanao an'ilay asa eto? Zaho efa niteraka ray dia tsisy mpamelona ilay zanako moa zaho efa sola afaka dia tsy maintsy mitady vola aty. Sola afaka hoe ahoana moa zay? Nanambady aho zany dia le vadiko efa vadin'olona dia zany niterahany anankiray fotsiny. Dia avy eo dia tsy nirarahiny amin'izay avy eo dia nitazaiko ilay zaza moa ny ray aman-dreniko any ambanivohitra daholo mampalahelo kely zany. Dia avy antsoro mandidy any ny alanaka aty. Ianao zao efa firy taona nanao an'ity asa ity? Vao ray volana angamba ny zany nanao an'ity tsy mihinana raha lazaiko an'izany hoe ray volana. Vao ray volana fa niasa tamin'ny restaurant foana taloha dia mora be ilay karamako tany sady sarotra be ilay asa tsy ampy ny torimaso. Dia farany nialako mihitsy ara ilay asa. Tsy fidy mihitsy ny idirako amin'ity satria tsy mahita rangotina sy tsy mahita alea. Dia zany nanaovako an'izao. Anatin'iray andro zaho zao 3 andro ny sesa zay olona anankiray foana tonga dia mitondra matory dia zay. Fa indraindray miaraka amin'ny olona 9 farafahakeliny dia zay. Raha saika mirona any amin'ny asa fivarotantena ireo tovovavy, roboka amin'ny sito mahery sy ny fanendana kosa ireo tovolahy. Tsy nandalaka ny zaza tsy nandady sekoly efa tonga dia olo laza mavita tena sy mavery tena ary magaga mihitsy fa io tsy mitity tsy malala pity tsy mahay mamaky teny nefa mahita vola fa tsy zanakaliko tsy zanaka isan'ireo couloir de la mort eto amin'ny fokotanan-dranomanala ity toerana izay isiny asa fanendana ary ny ankamaroan'ny asa fanendana mitranga aty amin'ny fokotanan-dranomanala indrindrindrindra fa amin'ny atoandro sy amin'izao ora mitovitovy amin'izao dia ireo zaza tsy ampy-taona no manatanteraka izany. Nisy iray tamin'ireo ankizy nanao an'izay asa fanendana izay moa no nanaiky ny resaka taminay hoarahantsika ary mikasika an'izay. Le tomanako apetrany amin'ilay olona dia zaho manaraka voaina tsy manetsika zany dia zaho maningana anazy. Nanomboka tamin'ny ianao firy taona zao nanao an'izay? Tamin'izaho 12 14. Dia inona fiantraikan'izay tao amin'ny fiainanao? Dia avy eo mijaja moa zaho hoe tena zazamadidy. Mijanona filiana teny amin'ny zazamadidy? Imbolana. Nampiovanao ve izay hoe zavatra nitranga tao amin'ny fiainanao izay nakanisanao teny amin'ny zazamaditra, inona zany mba hoe afatra tianao ampitaina zany ho an'ireo hoe mbola tanora tafalatsaka izany amin'izao? Izany tsy mety tsony hitako tsy mety aminahy tsony ilay satria rasy ilay tsy angalatra tsony amin'ny fiainako mieritreritra zavatsara mihitsy hoe ilay mitady amin'ilay. Ny 20 isanjaton'ireo ankizy tsy ampy taona no miasa eto Madagasikara. Izany hoe eo amin'ny 3 sy 7 alina sy 8 hetsy sy 1 tapitrisa isa. Mizaka ny tseraniana ny ankamaroan'izy ireo, eo ny herisetra sy ny fananarotana amin'ny endriny maro samihafa. Manjavozavo tanteraka ny hoavin'ny ireny ankizy ireny. Saputsumana be, natunda bate jefie, davalmana komando, turantsana magro, kanan kuntol talu, aratiu tabasu, sanfiran tagata. Tapitra ny fandaharana alalino ho amin'ny androany amin'ny sabotsy toy izao amin'ny 7 latsaka fefany no anarahinao ny famerenana nyity fandaharan'ity. Fa mikasika kosa ny oloha hevitra faharoa izao velabelaritsika ao anatin'ity fandaharana alalino ity dia tsy inona izany fa momba ny famokarana voasary sy ireo lalana diavina metomboka eny amin'ny sa ka hatreny amin'ny toeram-pivarotana azy. Izao kosa dia maminy fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.